atolotry ny Orange. Tantara zapare miainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagascar no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Antoky ny fampandrosoana orinasa na firenena mihitsy ny serasera mizotra tsara tsy misy olana. Azo antoka ahafahana manatanteraka izany ny servisy Orange. Ho an'ny ONG Belle Avenir, ny servisy Pro Orange dia tena nanamora ireo fanamby rehetra izay tsy maintsy hitoloman'izy ireo isan'andro. Ary indray nge ny tantara? Eny ary fa mifarana eto ny fivorintsika androany a, afaka mandeha amin'izay nareo. Mandra-piona tale? Velomony tale. Saika diniko, i madame lalaina nge mba mijanona kely azafady. Ahoana izay tale? Mahazo toerana aloha ianao hoe. Misaotra indrindra tompoko. Zao a? Mikasa ampitombo ny toerana iarahantsika miasa indray ah io. Izany hoe isampany ONG atsika koa any amina toerana hafa. Dia resaka momba nina indray nefa no hanomboantsika azy? Mazava ho azy moa fa momba ny fanabeazana ihany satria izay ny mission antsika sy ny antim-pisian'ny ONG. Iny aloha efa mazava fa hoe fanabeazana olombanina sy fanentanana amin'ny fiarahamonina ankapobeny momba ny loha hevitra iray ve sa tonga dia fototra amin'ny fampianarana sy fampidirana ankizy an-tsekoly? Leo angamba aloha tomboka amin'izay fampidirana ankizy an-tsekoly izay e. Io mantsy zao no hitako tena marefo eto amintsika. Ka efa nisy toerana nieritreretin'ny tale ve sa ahoana? Efa misy ihany aloha any a, saingy hainao koa fa tsy maintsy alefantsika any amin'ny mpiara-miasa ny velany koa ny momba ny mponina sy le toerana. Ka any amin'ny faritra atsimo ihany sa? Tsika nge efa manana sampana any e. Fa aleo mba makany antsinanana indray angamba aloha tsika amin'ity e. Marina izany. Sady ny tanjona koa moa izany dia Madagasikara mihitsy no hisitraka ny fanabeazana araka ny hiraka ny safidintsika e. Izay mihitsy madame lalaina. Nafaka mandeha amin'izay ve tale? Ie, efa afaka mandeha anao ka. Fa mba tonga dia mba ataonao kely izany nitatitra momba n'izay toerana anaovantsika fidinana manaraka izay a. Izany hoe mbola asiana mombamomba le toerana amin'ny atsipiriany mihitsy izany? Mazava ho azy. Tena ilain'ny mpiara-miasa amintsika ny velany io. Satria sao dia toerana tsy tena mila fanampiana be mihoatra ny toerana hafa ohatra le izy. Dia inona avy moa izany no tena mila atao anatin'le tatitra? Le zavatra ho adiadiana any toerana mihitsy? Toy ireny mahazatra ireny ihany e. Ny tahan'ny fidirana an-tsekoly ho an'ny ankizy madinika, ny tahan'ny fananana asa ho an'ny olon-dehibe sy ny sisa e. Izany hoe ireo mahari-pamantarana rehetra ahafahana milaza le toerana iray ho toerana marefo sy tokony hisitraka le tetikasa. Izany hoe tokony manomana teti-bola ho an'izay olona hidina any toerana anao an'izay fanadiadiana izay isika raha izany tale a? Tsy mila manomana teti-bola be ho an'izany tsontsika ka. Fa ahoana tale? Ka efa mampiasa ireo tolotry ny orange natao an'ny matianina sy ONG takantsika ngetsika e. Efa misy le 800 Pro ao. Fa inona moa izany tale le 800 Pro? Internet miaraka amin'ny satelity io e. Izany hoe aingana kokoa. Sady arak'izay hoe izy avy amin'ny zanabolan'izay dia mahenika toerana lavitra mihitsy izy izany. Dia inona moa ny ampiasantsika an'izany amin'ity asantsika ity ka? Idre, amin'ny internet fotsiny ianao izany dia afaka mahazo an'ireo information ilayntsika ireo. Fa tsy mila mandany vola be makany rery lalaina. Izany ve tale? Ary tena mampilamina antsika kosa izany ity tolotra orange ho an'ny matianina ity raha izaniko. Allo? Dia ahoana kifanja? Ahoana ki lalaina? Ela ki nareo vao mba miantso. Angaha hitaki fa tena refotry ny asa ato a. Atra tiky io a. Ny andriera ngeki mba any amindry ihany ny sanindry fa ny ahy efa nieraka Madagasikara rehetra mihitsy. Izay aloha dia marina e. Saingy efa le fanirindrihatry ny ela koa ange io ataondry io e. Ny ray sy ny isam-bolana koa efa mifanaraka amin'izay ihany. Angaha koa ki dia mijery an'izany fa le adidy sy antso efa nekena ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara ny tena banjinina. Izay mihitsy ake le mampiavaka sy nentsonantsika ato amin'ity ONG ity a. Mba mila mihetsika daholo ho an'ny fampandrosoana ny firenena e. Ary ity fanabeazana sehatra tsika ity no efa tena marefo nefa io koa no tena isan'ny fototry ny fampandrosoana.
ena kiry lalaina kely be moraly a taleta iraisantsika rehetra iny e dia ahoana kia inona ny vaovao any ankoatra ny asa anga misy vaovao firy fa miodikodina eo amin'ny asa eo ihany ka inona ro nilay eo amin'ny asa ary anangana sampana vaovao any tsinanana indray isika atoato zany tsara kosa kia izany dia iza ho ny tantanan'izany mbola tsy misy aloha hatreto fa tsy maintsy mbola hanao recrutement indray angabe sady io ange olona avy any toerana foana ihany ny tsara amin'io e ohatrany nandraisana anareo tamin'izany ihany e eny tokoa kay fa nga tsy tadidy tsony sahady izany e azo mena tsy ny kify efa antitra fa be appel be nge nareo izany ry lalaina e efa tafa koa moa ny olona fefa responsable administrativako asa mampime kokia tsy hitandringa hoe numéro orange ny ONG ty etsokondry ity ko nareo koa moa efa sefo dia afaka mampiditra crédit arak'izay tianareo ko aza mampimendry fa na dia izany kosa aza veky fa anisan'ny vaovao atao amin'ny ONG koa izao ty za afaka miantso ela be ty tena vaovao be mihitsy a tsy izany kifa efa mampiasa an'ilay offre orange ho an'ny matianina angetsika izao e offre orange ho an'ny pro dia appel izany atao amin'izany misy karazany le izy ka misy izao offre momba ny internet fotsiny fa misy le smart pro koa izao a sady misy internet ny misy sms ny misy appel ka tsy mitovy amin'ireo offre mahazatra ao amin'ny orange ihany ve izany ny mampiavaka azy a ity natokana kokoa ana orinasa ohatra na ONG toatsika fa reny ho an'olon-tsotra izay ny maha offre pro azy e ho an'ny matianina ka iza zany akiny anjaranay amin'izany efa eo an-dalana fametrahana ny connexion matanjaka ho an'ny orange isaky ny centre misy ny ONG sika izao fa tsy taitry-ndry e tena nala fahasahiranana kosa kia izany ko na ny fanaovana préparation amin'ny fampianarana ny ankizy na ny fandefasako tatitra amin'ny fanaraha-maso ny vokatry ny ankizy tsirairainy amin'ny fohy be aza tonga dia vita mora foana mihitsy amin'izany izay mihitsy e tena manamora ny asantsika mihitsy ty offre orange ho an'ny matianiny ity aiza va izy tsika izao madamo lalaina amin'ilay fananganana ilay sampana any amin'ny faritra tsinanana efa mandroso tsara tsika ka ny mombamomba n'ilay toerana aloha efa azoko daholy sady tena vetsy mihitsy ny ankizy misitraka fanabeazana ara-dalàna ny toerana anisan'ny tena antony nahariska hifidy azy io mihitsy izany nisy fotoana mantsy a niala sasatra tany fa tena mampalahelo no mijery ny ankizy ihany nefa nge a mahita ONG maromaro mitovitovy tanjona amintsika efa niasa tany fa dia tsy nisy vokatra mihitsy ve tsy anjarantsika mitsara azy ireo madamo lalaina fa ny manao tsara izay tandrify atsika ny tokony ifatoatsika marina aloha izany inona izany izao ny dingana manaraka tokony rosoantsika amin'ity tetikasa vaovao ty ny fiantsonan'ireo pirotsaka tsitrapo hiara-iasa amintsika izany izao no mila atao haingana ihany koa inona moa izany no hiraka mety ilantsika azy ireo amin'ity indray mandeha ity tia mantsy tsy fanentanana amin'ny akapobe no ataontsika fa tonga dia fanolorana fampianarana na fampidirana an-tsekoly mihitsy ka eo mihitsy ny tena ilantsika azy taleha mila bénévole na pirotsaka tsitrapo reny sika hanentana ny olona ka mety havita hiresaka amin'ny ankizy kely ve nefa zareo e tokony ho vita amin'ny foana izany rehefa tena ao ilay finiavana sy fahavononana anao an'ilay hiraka e izay no mahafirotsahana tsitrapo azy marina aloha izany fa akoatran'izay ihany koa nefa dia tsy ny ankizy ihany no mila entanina fa ny ray aman-dreny indrindraindrindra marina hoe misy ireo ankizy mety hoe kamo hiditra an-tsekoly fa ny ankamaroany nefa dia avy amin'ny ray aman-dreny mihitsy koa ny tena sakana lehibe misy ireo ray aman-dreny mantsy vao mahay mamaky teny fotsiny zanany dia alefa ny mandeha manao mpanampin'olona misy dia ajanony fotsiny izao hanampy azy any an-tsaha misy alefa manambady satria kamo izy hamelona azy sy ny toy izany e tena efa nanao fanady adiana marina ianao izany ary tena nazo information betsaka nefa dia tsy netsika teto amin'ny prono teto foana ka tsy hainao ihany ve moa taleny nanoro hevitra hoe avitana zavatra be deaibe ilay connexion ny orange ampiasaintsika io a tena hainao tsara mihitsy mampiasa le izy kaiko sady tena tsy mitsitsy aho fa manara-po mihitsy satria tena betsaka tokoa le izy a za efa matahotra hoe ilozanao mitantasika amin'ny fanjafotsiny izao amin'ity fisin'ny offre pro ampiasaintsika ity oka re talefa aza dia mampime a
fa sady mila mifanampinyfanja mihitsy ange isika amin'ity fananganana sampanyity e. Izy mba akaiky any dia afaka manampy antsika amin'izay zavatra ilana fidinana ifotony mihitsy. Sady efa nandeha nanomboka omaly ny connexion orange any amin'zareo any. Ay kosa afaka mandray anjara mivatana amin'izay fivoriana ilana fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny visioconférence zany izy amin'ny manaraka. Izay mihitsy. Fa andeha kely aloha fa tonga dia alefaso ary izay filazana momba n'ilay fitadiavana porotsaka tsitrapo hanampy antsika izay e. Aza matahotra ianao talefa zao dia izao ihany izay dia alefako a. Sady mba hitaro kely mihitsy ny sehatra andefasana azy mba ho betsaka ny ahita ary mba izay tena mitady sy tena vonona ihany no amaly antsika. Eny taleha. Andefany amin'ireo tranokala amin'ny internet arak'izay tratra mihitsy akoatra no alefa mailaka avoaka amin'ny fanjany toerana. Mazotoa renao madamo Lalaina. Tandre misovariana loatra amin'ny fisosan'ny connexion orange ato ka ho adino hatramin'ny sakafo atoandro. Endrendre matotalena monsieur tovy be vazivazy a. Faly miaraba atsika mpilatsaka tsitrapo rehetra izay nafien'ny fehipetra tonga soeto amin'ny ONG atsika. Ny tenako izany no antsoina hoe hery. Mety efa misy vitsivitsy ihany aminareo mahafantatra ny tenako satria izaho moa dia avy eto amin'ny tanànantsika ihany. Ho mariky ny fifampiarabana angamba dia andeha hiaraka hitehaka tsika e. Manaraka an'izany dia faly ihany koa manolotra anareo ao Madame Fanja, izay tompona andraikitry ny ONG avy any amin'ny faritra atsimo tonga eto amintsika. Izy izany no hiaraka amiko hanolotra ny fampiofanana anareo ny amin'ny sahanasa ho ataontsika atao amin'ny fikambanana. Raisintsika mitehaka amin'ny refi-drefitra ihany koa izy e. Faly miarabantsika rehetra tonga soa atao amin'ny ONG koa ny tenako. Ary mankasitraka anareo mifandraisana mahafinaritra be. Tsy ho lava resaka angamitsika satria sarobidy ny fotoana ka dia hiditra avetrany amin'ny fampafantarana ny ONG isika. Isika dia misehatra eo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Ny tanjontsika amin'izany dia ny hanamora ny fisitrahan'ireo ankizy aty ambany volobe aty ny fidirana an-tsekoly sy fandratoana fahalalana. Ahoana rery ny fahitanao an'ireny bénévole antsika teo ireny? Mba tena mazoto daholo ihany ve? Tsy haiko aloha na hoe mety amboalohany ihany ve fa toa vonona tsara daholo no fahitako azy ireo a. Nazako azy aloha hatramin'izay nampanaovako fiofanana ankizy bénévole izay tsy mbola nahita toy ireto e. Izaho moa vaovao ka tsy dia mahalala hoe tonony ahoana fa ianao no tena mahalala azy e. Fa raha ny fahalianandry zareo no jerena amin'ny fametrahan'ny fanontaniana sy ny fanarahan-tsara ny fampiofanana dia tena ao tsara mihitsy a. Tena betsaka mihitsy tokoa ny fanontaniana napetraka izy ireo a. Izany indray ary no mitady tsy araka. Ka ilay mpampiofana koa tena sarika ny tsotra ny sady mahafeny ny asany tsarako. Ay izy ireo tsy azo tametraka fanontaniana. Eo koa ianao dia be fandokafana eo. Ka marina izany koa. Fa tsy hoe tsy mazava mihitsy ve ilay fanazavana no mahatonga ilay fanontaniana lasa be dia be? Tsy izany mihitsy ka. Fa mety te-handre foana ny feon'ilay mpampiofana koa ry zalahy no mahatonga azy ireo mody be fanontaniana eo. Aza mampome ahy eo ianao ry monsieur Hery a. Hoe fandao amin'izay aloha tsika hivory sy hanao tatitra miaraka monsieur Tovo. Fa za marina angery Madame Fanja ka mbola tsy nanao an'izany Zoom na visioconférence izany mihitsy e. Ko tamin'ny fomba ahoana izany nanaovanao entretien tamin'ny monsieur Tovo raha izany? Sendra tany Antananarivo nandeha Sibera no nahita n'iny tolotrasa fitadiavan'olona avy aty amin'ny faritra Atsinanana iny dia niantso an'ilay laharana dia nanantona mivantana teny amin'ny Foibe. Izay no nahavoray ahy. Ay ve? Dia ahoana izany no fomba mifandraisanareo sy madame Lalaina nandritra an'izay fotoana izay? Tamin'ny antso telefonina foana aloha hatreto. Nomeny an'ity finday efa misy laharana orange ity dia ity foana ny fampiatsoana hatramin'izay. Fa mbola tsy misy an'ilay tolotra ho an'ny maty anina ny orange marina moa izany ety aminareo? Araka ny tenin'i monsieur Tovo dia amin'ny fananganana ofisialy hono izay eto vao misitraka n'iny tolotra iny. Eny e, efa tsy ho ela aloha izany e. Fa tena ilaina sy tena manampy be mantsy ny fisian'io tolotra pro io. Za nefa izao Madame Fanja nieritreritra hoe mety ho aitraitra fotsiny ny ampiasana an'izany. Sady izany ve tsy mandany vola be e? Tsy aitraitra izany monsieur Hery fa tena ilaintsika amin'ny asa io a.
ny antsika mantsy ny asa tsy tokony fampiandriandry sy mifampiainohaino fotsiny. Ny vokatra sy ny fiodin'ny asa rehetra aty dia mila fantatry ny ao amin'ny foibe avokoa. Koranjo atariby ve tsy efa ampy amin'izany e? Tsy ampy ka. Misy fotoana zao hoe mila miaraka amin'ny resaka daholo ny amin'ny faritra izay misy ny ONG atsika rehetra. Izay zao dia efa tena ilana an'ilay connexion mba ahafahana manao an'izay. Marina izany. Sady mba mifankahita tava amin'ireo mpitarika ny sampana rehetra misy atsika izany amin'izay. Izay indrindra. Ary ndao amin'izay antso Monsieur Tou fa varindresaka teto tsika. Laina mihitsy izay resatresaka izay mba ahazoko tsara ny asantsika sy ahalalako ny tombontsoa amin'ny fampiasantsika le tolotra orange ka. Fa firy moa izany ny tena manomboka ity fivoriana ity e? Amin'ny telo tolakandro eto Madagasikara fa miezaka miditra aloha kely koa tsika so ny avy any ivelany tafiditra aloha atsika dia makamo. Fa nga miaraka amin'ny mpiara-miasa avy any ivelany mihitsy ity fivoriana androany ity? Ka Monsieur Tou fotsiny lasa ny ivelany ihany mihitsy fa misy foana nataony amin'ny mpiara-miasa any fa malagasy daholo aloha sika miaraka mivory eo. Ay ve? Tena efa lalina le teknôlôjika. Leo amin'izay ary tsika hiditra ato e. Avy eto akaiko eto ianao mipetraka dia miaraka hita amin'ity kamera ny solosainako ity tsika senao. Zay. Manahoana Fanja? Maheno tsara ve nareo? Mazava tsara ny sary. Salama kila laina, maheno tsara mihitsy ka. Ohatry mifanatrika reny mihitsy tsika izao ko. Milamina tsara kosa izany. Miaraba le namany Fanja koa. Miaraba tompoko. Izy marina kino hery a. Izy no mpitantana an'ilay ONG voasokafan-tsika aty amin'ny faritra Atsinanana. Faly mahita ny tavany hery ary. Faly mifankahita aminao koa. Miala tsiny fa izay ato somary be resaka sy mivatavatapiteny izay rery a. Izy rery mantsy izany rery fa tsy izay rehetra izany a. Tsy maninona re izany fa izany ara ny tena mahafinaritra. Olona hiara-iasa izany ve dia ifampihafahafa moa? Izay mantsy ho mety mihitsy izany. Aresa daholo aloha ny olona e. Mbola mitelo ange le fivoriana vao manomboka e. Indrindra te hiantso aloha be eo. Ka tsy tiako ny aleo hoe fa mandeha ny fivoriana dia hikatsokatso tsy aheno tsara ko. Aleoko tonga dia andrakandramana meloa. Ay zary ndry izany. Efa connexion ny orange ve no ampiasaina dia mbola be fanahiana ihany. Sady fluide tsara io no haut débit. Tsy misy tokony hampanahy. Ka tsy izany koa fa tsy mety amiko ity le mifampiandriandry be ity e. Marina aloha izany e. Miandry an'ireo namana hafa any amin'ny faritra sasany tsika dia anomboka amin'izay. Monsieur Tou koa efa mandefa mail ato hoe miandry antsika ho feno dia hiditra avy hatrany avy any ivelany. Miarabantsika rehetra any an-tanindrazanany. Mino aho fa maheno tsara daholo nareo a. Etiko moa izany dia faly miaraba manokana Monsieur Hery izay mpitantana ny sampana vaovao isokatra ara-dalàna ao amin'ny faritra Atsinananao. Miarabanao tale dia miarabanareo mpiara-miasa rehetra any amin'ny faritra rehetra misy anareo any dia faly koa ny tenako tonga mpiara-miasa aminareo. Ya, tonga soa ianao dia mahereza fa mafimafy ny asa sy ny adidy etsoroantsika ato saingy hoe atao mpitiavana izany satria efa antsiraka ao antsika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tale kosa tonga dia mampitahotra be a. Tsy mampitahotra azy kosa fa mampiomana azy ny zavatra maro mbola miandry e. Efa vonina tsara sady resy lahatra matoa nandroso Monsieur Tou a. Marina mihitsy izany seha. Hiditra mitatitra tsy resaka mifaritra amin'izay ary a. Atomboka ny amin'ny Fanja. Eny tompoko. Manahoana ny vokatry le hetsika fanentanana farany natao tany aminareo iny? Ny momba iny aloha izany dia tena hoe tsara ny vokatra e. Aleo angamba alefako eto ny statistika iarahantsika mijery. Miampy sary vitsivitsy. Andraso kely vetivety fotsiny azafady a. Sady izay te ahita sary. Mandra-piandry amin'ny Fanja aloha izany dia ararotiko eto manamafy aminareo hoe toizantsika hatrany ny fampiasana le connexion ny orange. Satria tena mahita tombontsoa maro tsika. Sady tena manamora ny fifandraisantsika le izy. Profon'izany izao fahafahantsika miserasera sy manao ny asantsika izao na dia mifanalavitra azy. Tena marina izany talea. Na ry zareo mpiara-miasa any ivelany aza dia milaza hoe afa-po mihitsy amin'ny fifandraisana amintsika. Sady mitombo ny fahatokisany antsika satria azony amin'ny fotoana ilany azy ny tatitra rehetra izay tadiaviny.
Anisan'ny voaresaka mihitsy sika tamin'ny fiorana taty ivelany io. Misaotra ny Orange fa tena fitaovana mahomby fanotra ho an'ny fampandrosoana tokoa izy. Alefaso amin'izay ny sary tamin'ilay hetsika natao tany aminareo vankafizina miaraka amin'ny connexion ny Orange ary fanja. Ianao koa aza misalasala mampiasa ny tolotra pro Orange. Mety amin'ny sehatra rehetra izy. Eny fa na ireo ONG aza. Natolotry ny Orange. Tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagascar no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar. Saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara anonja-peo azy. Orange eo anilanao.